Miaraba tompoko lasy tompoko vavy de mbola ankafalinina hatrany indray ary no iarabananao manaraka anay eto amin'ny télévision malagasy ato anatin'ny fanomezana ny vaovao mahakasika ny mety ho tetry ny andro. Raha hoan'ny izay manokana ary tahantsika amin'ny sary any an-dranomasina fa misy an'ity rivodoza izay efa tena mafeno fepetra ity i Farajimo ny anarany raha ny mahakasika azy manokana kosa dia any amin'ny 3 kilometatra mahery atsinanantsika no misy an'io masony izay tahantsika amin'ny sary io. Raha mikasika ny fizotrany na hoe ny lalana hodiaviny aloha tanatin'ny 3 andro ho avy de mbola somary miatsinanana zany hoe manalavitra nositsika tsikelikely izy ho an'izay 3 andro ho avy izay tsisy fiatraikany arak'izany amin'ny toetrandro eto Madagasikara ny fisimity rivodoza ity. Raha ato amin'ny nositsika kosa dia mbola ny Italio no ibahan-toerana zany anatin'ny volonandro fahavaratra tanteraka aloha i Madagasikara ho an'izay 3 andro ho avy izay. Hojerentsika amin'ny Tsipriany ary zay toetr'ny andro izay. Ho an'ny rapitso maraina zao de ahitana orana tandrivindraona mety arankotroka ny morotsiraky ny faritra Sofia iny, ny morotsiraky ny faritra Boeny, mahazo ny faritra Melaky sy ny faritra Menabe iny somary andrahoana kosa amin'ny morotsiraky n'iny atsimo andrefana iny arahana tandrivindraona kely izy raha ho an'ny morotsiraky ny atsimo atsinanana sy Taolaniaro omaina kosa any amin'ny faritra Sisa. Ny tolakandro ho an'izay rapitso izay ihany ary de ahitana orana tandrifindraona izay mety arankotroka hatrany ny faritra maro manerana ny nosy ankoatran'ny faritra vitsivitsy tahaka ny hoe ny morotsiraky ny Antala, ny morotsiraky ny Analanjorofo ary ny morotsiraky ny faritra Atsinanana, ny morotsiraky ny tapany avaratry ny faritra Vadivavy Fitovinany iny. Raha ny mikasika ny vinan'ny maripana ary raha hoaniny izay rapitso izay de tsy ahitana fivoahana firy moa ny maripana raha oharina amin'ny anio ho an'ny 3 andro ho avy zany hoe manodididina ny 7 degré celsius eo zany ambony indrindra amin'iny faritra voatany iny somary tafalatsaka hatramin'ny 9 kosa ny ambany indrindra. Ty morotsiraka Atsinanana dia manodidina ny 5 ka hatramin'ny 2 izay maripana izay raha toka 5 ka hatramin'ny 3 aty amin'ny morotsiraka andrefan'ny nosy iny. Raha ny fizotran'ny toetry ny andro ihany ary raha hoan'ny talata manokana indray de mbola isitraka an'izay oram-baratra zay ny faritra maro manerana ny nosy ny tolakandro ankoatran'ny aty amin'iny faritra Sava, aty amin'iny Analanjorofo ny Atsinanana sy amin'iny faritra Vadivavy iny. Ny maraina moa dia mbola ahitana zay orana zay aloha ny morotsiraka avaratra andrefan'ny nosy. Raha ny maripana ho an'ny talata kosa ary de manodididina an'izay 10 ka hatramin'ny 20 zay aty amin'ny ampovoatany ary 13 ka hatramin'ny 13 ny morotsiraka Atsinanana raha toka 13 ka hatramin'ny 14 kosa ny morotsiraka andrefan'ny nosy araky ny tazantsika dia any amin'iny Toliara iny zany aloha no mafana indrindra raha hoan'ny talata. Ary ny amaranantsika azy kosa dia ny toetrandro hoan'ny alarobia ahitana orana tandrivindraona arankotroko hatrany aty andrefana zany hoe fa manomboka somary maina aloha aty amin'ny Atsinanana manontolo zany hoe aty amin'iny Antala sy Analanjorofo mahazo ny Atsinanana sy ny Vadivavy iny tapany avaratry ny atsimo Atsinanana ihany koa ho maina ihany koa ny ilaina Atsinanany ampovoatany mahazo ny Analamanga izany ny ilaina Atsinanany faritra Betsiboka sy ny Sofia de mbola ho maina ihany koa. Ny maripana raha hoan'ny alarobia kosa de manodididina ny 9 ka hatramin'ny 7 zany niakatra kely indray aty amin'ny faritra ampovoatany manodidina ny 13 ny morotsiraka Atsinanana ary 13 ka hatramin'ny 13 ny morotsiraka andrefan'ny nosy tafalatsaka hatramin'ny 7 kosa any amin'iny faritra Androiny ny mafana indrindra dia avatra amin'ny 30 degré celsius any Mahajanga any. De makasitraka anao indray nanaraka izay hatramin'ny farany manasanao ary ho amin'ny manaraka hatrany veloma tompoko.